CFR nosy be efa mandeha ny fampianarana teny vahiny toy ny français, anglais, italien, allemand sy ny fampifanana momba ny informatique ao amin'ny centre de formation la réussite nosy be. Mifarana amin'ity herinandro ity ny fandraisana mpianatra andiany fahenina koa dia nanentana ireo tompona andraikitra hoe tongava misoratra anarana sy mianatra fa olo mahay dia tsy very mandeha. Raha mila fanazavana fanampiny moa ianareo dia manasa ianareo ny hiantso ny laharan'ny telefona izy ireo na handefa message amin'ny izy ireo. Izay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mizara izay masoa sy mizara ireo rehetra izay manampy ny mpiarabelona indrindra manampy ny mpiray tanindrazana. Resaka fisamborana teny amin'ny siranam-piaramanidina indray no hanomboantsika ny filazana ny zavamisy ato anatin'ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy ajaina. Voasambotra teny amin'ny siranam-piaramanidina i Rodrigo Duterte filoha any Filipina teo aloha tamin'ny taona 2014 ka hatramin'ny 2020 ary tonga dia nampidirina anatin'ny fiaramanidina ho an'ny lahaye misy ny CPI. Izany zavatra izany moa dia tamin'ny 12 Martsa 2020 famonoana olona teo amin'ny 9 ka hatramin'ny 3 alina izay tao anatin'ny ady tamin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona moa no hiampangany CPI any Rodrigo Duterte teo anelanelan'ny taona 2020 ka hatramin'ny 2020. I Rodrigo moa dia anisan'ny nanana ny lazany ary natanjaka ara-politika tokoa ka hoy izy manoloana ny fisamborana azy hoe nanao izay tokony nataoko aho. Efa be ny tanàna tao davao Filipina ihany koa ny tenany ny alohany na lasa filoha azy. Rehefa avy nilaza sy niresaka mikasika an'iny Rodrigo iny moa isika dia andeha ary isika hivadika kely any amin'iny USA iny. Nanao dokam-barotra fiara Tesla tao amin'ny lapam-panjakana i Trump mizarazara ny hevitr'olona. Hatramin'ny voafidy indray any Donald Trump ho filoha Amerikanina dia tsy nitsahatra ny titongana ny harembeny Elon Musk ilay matretrepa ny foifo miliardera Amerikanina izay manan-karena indrindra maneran-tany sady mpanohana mafy ny filoha Amerikanina. 100 miliara dolara Amerikanina no efa nanjavona ny titongana ihany koa ny isan'ny mpividy fiarakodia Tesla any Elon Musk. Ny talata 12 Marsa dia ny filoha Amerikanina mihitsy no niaraka tamin'ny Elon Musk nanao ny dokam-barotra ny fiarakodia vaovao Tesla. Tsara sy mahafinaritra kosa ka mba hividy iray aho hoy ny filoha Amerikanina Donald Trump raha nanampy any Elon Musk nampafantatra ny fiarakodia vaovao Tesla sy nitaona olona hanjifa ity fiara vaovao ity tao amin'ny tokotanin'ny White House lapan'ny filoham-pirenena Amerikanina. Nanoloana ity zavatra izay nataon'ny filoham-pirenena Amerikanina andriamatoa Donald Trump ity moa dia miteraka resabe sahady eo amin'ny pomba sy ny mpanohitry ny fitondrana Amerikanina izao fihetsiky ny filoha Trump izao izay manao dokam-barotra fiara. Izany moa ny zavanisy tany antoerana ny mikasika ny filoha Amerikanina sy ny ilay mpanifo efa malaza indrindra tsy iza moa izany fa Elon Musk ilay mpanan-karena indrindra maneran-tany. Rehefa avy nilaza mikasika an'iny filoha Amerikanina iny moa isika dia andeha ary isika hiresaka ny mikasika an'ity ramatoa Lalatina ity. Efa ela nanana ny mahizy azy moa ity ramatoa ity fa nanomboka izy niaradia tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina dia nanomboka teo terabao i Lalatina sy ny firesahana azy teraka ny firesahan'olona mikasika azy. Fa ity madama ity dia tsy mitsahatra izay manao asa soa ho an'ny mpiarabelona aminy indrindra miezaka amin'ireo rehetra izay azony atao. Ity sary hitantsika ity moa dia araka fanambarana izay nataony ity ramatoa ity moa resaka tolo-tanana ho an'ny Irena. Efatra taona sy tapany ity zazavavy kely ity ho izy mahafatifaty sady fentsikitsiky kanefa marary mila fandidina maika izy misy lavaka ao anaty fony ka lasa mifangaro ny ramadi sy ny ramaloto hany ka miteraka aretina lava ho azy. Isorana an'Andriamanitra nefa fa noresy ny fikambanana chaîne de l'espoir antanana ny fitadiavana lalana hitsabona azy. Efa misy hôpitaly vonina handray azy any Frantsa fa saingy ny fitiliana rehetra mialohan'ny fandidiana izay mila atao eto Madagasikara ary ilainy alohan'ny fiangany dia mbola nilainy fanampiana fa tena sahirana izy mianakavy kely
ka tsy misy raisina. Raha araka ny loharan'ny-tsoratra izay hita tao anatin'ny kaontiny ity ramatoa ity moa dia ny ray ny zaza ihany no miasa fa ny reniny dia voatery janona tsy niasa fa mitaiza azy. Mbola manana zanaka iray hafa mianatra koa anefa izy mivady. Ny voinkava mahatratra ka dia noraisiko antanana ny fitiliana rehetra mbola mila ataony irena mba hanafianganana ny fahafahany mandeha mitsabo any ivelany. Raha tsy vita mantsy ireo dia tsy afaka miroso amin'ny fandefasana azy ny fikambanana chaîne de l'espoir izay isorako feno etoana. No ny farany moa dia nilaza ity ramatoa ity ny hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Entina ambavaka mba ho lasa soamantsara farany izay haingana irena kely satria raha dila kely ny fotoana mbola ahafahana mandidy azy dia tsy hisy na inona ho azo atao intsony. Ny zavatra toy ireto hatsaram-po sy hatsaram-panahy izay ananany ity ramatoa ity no mahatonga olona sasany izay tena mankahala azy ary mahatonga ireo olona sasany izay tena manakihana azy mafy dia mafy. Fa mazava ny foto-kevitra ity ramatoa ity dia ny hoe fitiavana fa tsy fankahalana misaotra amin'ny zava-drehetra feno fankasitahana sy fifanampiana. Izahay ato anatin'ny ity chaîne ity moa dia mirary soa ho an'ny irena kely mba ahazo fahasalamana soa aman-tsara ary ahazo izany fitsaboana izany ary ho feno fahasitranana indrindra ihany koa mankasitraka mankatelina any ramatoa lalatina izay miezaka manampy ny mpiarabelona aminy ary izay miezaka manampy sy manao soa ho an'ireo olona izay tsy de misy ny atao ary sahirana amin'ny resaka aretina. Rehefa avy ny resadresaka sy ny laza ny mikasika any ramatoa lalatina Rakotondrazafy sy irena kely iny moa isika dia ndeha ary isika hilaza ny mikasika ny siteny Randriana Soloniaiko na solom-bavam-bahoaka voafidy tao Toliara voalohany. Ny andro omaly moa izy dia nilaza ny hoe avoany fitaovana rehetra fa izahay dia miantoka ny carburant lany rehetra hoy izy raha naneho hevitra ny mikasika ny fako izay mivangogy be dia be ao Toliara. Rehefa nilaza izany fanehoan-kevitra izany moa Andriamatoa sy teny ny andro vitsy lasa dia ny androany izy namoaka ireto sary hitantsika ireto. Rehefa namoaka ireto sary ireto moa izy dia toy izao ny fanambarana izay nataony asa fa tsy kabary hetsika fanadiovana ny tanànan'ny Toliara voalohany tsy ijerena loko politika hoy izy teny Randriana Soloniaiko. Mazava moa izany dia fa mety nivaly ny fangatahany raha araka ireto sary hitantsika ireto satria efa manalafako izy ireo ary efa manatanteraka izany asa fanadiovana izany raha araka ity sary hitantsika ity. Isaorana moa ity solombavam-bahoaka sy teny ity satria anisan'ny tena tsy mitsitsitsy izy amin'ny hafatra rehefa mikasika ny Toliara indrindra fiarovana ho an'izany Toliara izany ary tombotsoa ho an'ny vahoaka ny Toliara. Ankasitrana bevata izy satria anisan'ny solombavam-bahoaka izay tena sahy ary solombavam-bahoaka izay tena mandray andraiky ny ihany koa. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.